Anakatonantsika ny taranja bola lavalava dia makalaza ny fahadimapolo taonany ny fileovana 3FP. Araka izany dia maromaro ny hetsika izay ho karakarain'izy ireo fa ny akaiky indrindra aloha dia ny amin'ny alakamisy sy zoma zao etsy amin'ny Tahalariasina misy ny fampirantiana ny irak-tsary ny 3FP izany ka dia mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ireo mpilalao-tranainy izay tompon'antoka amin'ny fikarakarana izao hetsika izao. Feno dimapolo taona ny fileovana 3FP rugby. Omariana amin'ny fomba manetriketrika izany ka ireo mpilalao-tranainy tao anatin'ity ekipa ity no mitarika izany fotoana fankalazana izany. Ny alakamisy sy ny zoma zao ary dia isy ny fampirantiana sary mirakitra izany tantarany 3FP izany. Vavolombelon'ny 3FP mboy tantara ny ainana izay dimapolo taona izay isanty izay isan'ny mpilalao nikoizana tao amin'izany 3FP izany. Izany hoe mahafinaritra aloha hoe mbola misy ihany zany ny solotenan'ny 3FP ireo kangasisana anamborana ary atao hoe mbola manoronoro an'ireto zanaka zandry izay manao aty aloha teo atao aty ariny. Dia ohatrany hoe mahafinaritra zany izy ireo raha mba manaraka ny fitenenan'ireto le zokobe tao aloha satria ny nataon'ireo zokobe ireo manko dia ohatrany hoe karazana fandovana ihany amin'le zavatra ataon'le zanaka sy ny zandry aty aoriana ka dia mampirisika an'izy ireo zany mba anohy sy andray andraikitra ny teny omen'ny reto zokobe ray aman-dreny mba hanara-dalàna tsara satria marina fa hoe ny lalao rugby dia ohatrany amin'ny olona dia ohatrany hoe sanatria hoe lalao-mboto fa tsy dia hoe lalao-mboto akory fa lalao mahery setra izy ohatrany hoe karazana kilalao mahery setra fa tsy entina aminona adversaire na naovana aminona. Inona zao tena hitana hoe nampiavaka anareo taloha zany raha miohatra amin'ny rugby ankehitriny? Raha ny tena izy zany zao amin'le ny tsy divin'le taloha sy ny amin'izao fotoana ohatra mijery an'le adversaire le mandeha fotsiny mamono baolina zany fa tsy mety sambotra na ahoana fa latsaka ambany mifanjany zany amin'le misambotra an'le adversaire. Eo ny ilaina mahay mitondra baolina any porté ary ilaina ihany koa misambotra ny adversaire amin'ny ara-dalàna ary ny ara-dalàna zany tsy hoe ny lono alefa isambotra le olona na totondrony alefa amako mivavan'olona na ny mantarehan'olona fa dia tena hoe fa misy nampianarina manko amin'le hoe tena pilaka azy dia za pilaka azy zany ihany tsy mihoatry ny eo amin'ny tratra midiny zany no azo samborina amin'ny adversaire ary samborina tena samborina fa tsy ny lokory no lefa hoe isambotra azy zany. Manao ahoana eo amin'ny lafin'ny toe-tsaina aminareo taloha sy ny ankehitriny? Ny taloha aloha dia hoe samy eo ambony terrain zany dia ohatra mafana ny fo fa natao hoe mafana ary ny fo tsy araka le tenika teo aloha hoe tsy mifamono mitoraka totondro na mitoraka coup de tête dia rehefa vita ny baolina dia mifandray tanana ohatran'ny olona tena anina indray zany nataon'ny olona taloha. Araka izany dia maromaro ny hetsika mbola ho karakarain'ny 3FP entina ankalazana ity fahadimapolo taona ity ka tafiditra ao anatin'izany ny fikarakarana lalao eo ihany koa ny hetsika ara-kolotsaina.